dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jean Forest aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika anio zany dia ny lohateny mitondra ny hoe inona izany atao hoe vehivavy tsy misy mpikaoty. Mampiome indray ny fandaharantsika anio satria dia fomba fiteny matetika izany zavatra zany amin'ny fiarahamonina ilazana ny vehivavy iray izay eritreretina zany hoe tsy misy lehilahy misanteresy amin'ny vehivavy io izany. Dia matetika zany ireo karazana vehivavy ireo dia karazan'ilay atao firesaka zany atao fimehezana amin'ny fiarahamonina. Ka ho adiadintsika eto zany hoe ohatry ny ahoana zany ny ambadika ireo karazana vehivavy ireo, ary matetika moa zany izay karazana fifosana izay dia sy fantatr'ilay vehivavy hoe ay zaho ty fosaina fa vehivavy tsy misy mpikaoty, satria zany zavatra zany dia resadresaka eny antsefatsefany eny. Ny hoe vehivavy tsy misy mpikaoty dia betsaka amin'izy ireo zany no hoe misy zavatra zany ao aminy izay ohatrany hoe zany tsy manintona zany, tsy manintona firy ny tovolahy zany ny fombafombany na ny toetoetrany na ny bika aman'endriny, izay zany no ohatrany hoe fieveran'ny fiarahamonina. Kanefa azavaiko anareo eto zany ny momban'izay zavatra izay, betsaka ny mety ho antony izany hoe misy karazana vehivavy zany hoe tsy miinteresse azy izany ny hoe fiarahana amin'ny tovolahy, izany hoe asiny blocage mihitsy zany izay resaka izay, ny hoe resaka séduction zany izy asiny blocage, satria ny olombelona rehetra rehetra dia afaka mandefa ny karazana énergie avy any aminy zany amin'izay resaka séduction zay. Fa matoa zany ny olona anankiray tsy de maharototra olona loatra, dia izy mihitsy no tsy mandefa an'ilay karazana zany hoe énergie aty ivelany zany. Ka izay zavatra izay zany no hoe mila jerevana ny hoe safidin'ilay vehivavy ve sa tena hoe ny tsy fahalalany, satria raha ohatra le zavatra ka efa safidiny tsy mampaninina azy mihitsy ny hoe tsy misy lehilahy mitodika amin'ny firy, tsy mampaninina azy ary tsy mamparary ny ainy zany zavatra rehetra rehetra izany. Fa raha ohatra kosa zany ka hoe manahirana ny tovovavy iray zany izay hoe toa tsy mba misy lehilahy misinteresse amiko, eo zany no olana, izany hoe mila tosika kelikely izy zany ny eo amin'ny resaka hoe ouverture amin'ny séduction, satria ny lehilahy koa zany dia olona be ampo be ny lehilahy, izany hoe rehefa vehivavy zany atao tombatombana ohatrany hoe vehivavy tsy ho azony mihitsy ohatra, dia efa manao reserve izy, satria ny tena zava-doza zany amin'ny lehilahy anankiray dia ny hoe mikaoty izy kanefa tsy nahazo. Iny zany tena hoe karazana blessure goavana zany amin'ny lehilahy, ka tena hoe sarotra ho azy zany izay hoe anome ny demandy kanefa milavina mifangatahany. Izay zany no hoe mekanisma ao anatin'izay zavatra rehetra rehetra izay, satria raha ohatra ka misy zany tovovavy iray izay tena tsy mandefa mihitsy zany signe avy any aminy hoe mba misinteresse izy zany amina fiarahana na misinteresse izy amina lehilahy anankiray, satria misy kodiny daholo io ny hoe ny vehivavy izay mba manintona ny lehilahy anankiray zany dia mba mampiseho endrika ihany koa, fa mba voasintona ihany koa zany amin'ny lehilahy iray. Ka izay zany zay kody zay matetika no tsy misy amin'ilay vehivavy zany izay atao hoe tsy misy mpikaoty, fa tsy hoe vehivavy ratsy, samihafa, tena samihafa mihitsy izay zavatra zay, satria betsaka ny vehivavy izay hoe tsy de manao ahoana loatra, tsy de misy zavatra tena
hoe dia mahasarika loatra ny any amin'ny bika aman'endriny a kanefa izy a dia mahasarika lehilahy maro satria izay resaka enerzia avy ao aminy indray zany a izay a no mahasintona an'ilay lehilahy ka maromaro izany a ny zavatra izay hoe tokony ho any amin'ny vehivavy iray zany raha ohatra ka hoe te-hanitona lehilahy izy izany a mba hiaraka aminy satria tsisy olombelona izay tsy mitady fitiavana daholo ny olombelona rehetrarehetra saingy ny hoe ny fomba zany a anaovana an'izay karazana fisintomana izay zany a no samy manana ny azy ary samy manana ihany koa ny enerzia ao aminy samy manana koa ny fomba fitaizana azy ka na eo amin'ny fomba fitafy na eo amin'ny fomba firesaka dia misy daholo izany a ny hoe fomba izay a ahafahan'ny vehivavy iray manitositona kokoa ny lehilahy izay hoe anatona azy izany satria misy izany a ny karazana enerzia avoakany avy ao aminy ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia entiko ilazana amintsika fotsiny hoe tsy misy ny vehivavy ratsy tsy misy ny vehivavy izay atao hoe tsy mahazaka lehilahy fa ny zavatra ho aminy zany a no mila amboariny amin'izay zavatra izay ka maro dia maro ny fikojana vatana ny fikojana tena ary indrindrandrindra zany a ny fikojana ny saina sy ny fanahy izay a no tena séduction voalohany any amin'ny vehivavy raha ohatra ka hoe séduction tena manan-danja zany fa ny aty ivelany a iny a dia zavatra hoe manaitra ny maso indray mitompo maso fotsiny zay zavatra zay fa raha tsy arahana ny avy ao anaty sy ny amin'ny saina dia very anjavony fotsiny a izay karazana fisarihana izay satria rehefa tena manatona anao zany a ny olona anankiray a ka mahita fa pokaty dia tsy de andeha amin'ny hoe zavatra matomatotra kokoa fiarahana matomatotra kokoa zany a ila fiarahana fa mety hoe amin'ny alim-pandizana indray mandeha fotsiny angamba eny ampanaovana vakansy amina periody maromaro fotsiny fa tsy zavatra andeha zany a amin'ny zavatra sérieux dia toy izay sy toy izay a tompoky lahy sy tompoky vavy no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko